Família não é só ibarikasanao famanatena olombamba voafantinao anao rapanabe anefianao ampianatra ande tomatokiny asany dia tokiny tenanao iana asanao ipanao alanao totosa teny amin'ny stade Couvert Mahamasina nivelan-kevitra lehibe ho karakarain'ny vondrom-pianabazana ACEEM ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat. Ny ACEEM Business School Ankadivato tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny vondrom-pianabazana ACEEM anatsarana hatrany ireo vokatra sy ny taham-pahafahan'ireo mpianatra eo anivon'ny fanadinam-panjakana ity etsika ity. Tsy ny lafin'ny fampianarana ihany mantsy no himasoa ny vondrom-pianabazana ACEEM fa ny fanabeazana feno sy ny fananganana olombanina ihany koa. Nanambara ny filohan'ny vondrom-pianabazana ACEEM Andriamatora Trema William fa zava-dehibe ny etsika toy izao satria volavolaina ireo mpianatra anana toe-tsaina miabo eo ihany koa ny mba ahazon'ireo miatrika ny fiainany ny amin'ny hoavy. Mandritra ny taona moa izy zany dia efa omaniny fa mizoa katoko ny fanadina izao dia miantso n'ireo manam-pahaizana isika momba ny toe-tsaina, momba ny ara-panahy, momba ny ara-batana, hanome toromarika azy ireo zany mba azony miatrika amin'ny mpilaminana ny fanadinana ary ahitany fahombiazana amin'izany fanadinana izany. Nandritra ny velaran-kevitra dia nahazo toromarika sy paikady maro ireo mpianatra ny fandimina indray fitenenana tamin'izany ireo tompon'andraikitra vitsivitsy nizaran'ny torohevitra momba ny fomba fianarana sy teknika enti miatrika ny fanadinana. Taratasy ngezabe zany dia apetraka iran'ny lalana ny anareo le formule tsy anareo, le sary tsy anareo dia ohatran'ilay soavaly telo rehefa mandeha eo iny dia filmeny masonareo dia stoken'ny atidohanareo dia mety mivoaka ho azy indraindray nareo mety tena mijanona mihitsy mianatra fa ohatran'izay fatary fa ny maso dia ohatran'ny caméra. Vous êtes capable de travailler sur un projet à long terme. Vous avez eu 12 ans, 13 ans, maintenant vous parlez de di manomboka ny miakina dia manotory miakina tahaka ny ordinateur hoe manao an'ilay enregistrement any anatin'ny saina ny vatana ray manotory dia mila manotory amiany. Satria tena miampy fahombiazana sy tena misy volazana eto zavatra kely foana mantsy fa izy mety sanatria tsy afaka antsika amin'ny andro ny fanadinana. Tsy matahotra arisy groupe gazety no fear tsy tahotra no fear basa no fear faharoa don't furopakiny avena don't furopakiny tenena mamafisindreo mpianatra ihany koa fa zava-dehibe indrindra ny fanatrehan'izy ireo ity famelabelara-kevitra no karakarain'ny ACEEM ity nahitana zava-baovao hoentina miatrika ny fanadinana izany. Dia nanampiana tamin'ilay conférence androany nanampy tamin'ny resaka fitadiana dia nanoro zavatra be da be zareo indrindra tamin'ny ohatrany hoe resaka sakafo hohanina mba nabe fitadidiana kokoa. Ny conférence androany dia nanampy any tamin'ny lafin-javatra be da be anisan'izany torohevitra momba ny fitadidiana sy ny fomba hiatrehana ny fanadinana azy hatrehany afaka fotoana fohy.
isy mony avatra izay nomeny filohan'ny vondrom-penam-piazana ACEEM Andriamatora Tema William ho an'ireo mpianatra amin'izay tokony atao rehefa tonga ny fanadinana. Tokony fototrangazana sy nendrim-panontaniana hita fa tsy amerina anjandrony izay natao tamin'ny mpianarana. Tsy famerenana ny lesona tany am-pianarana ny fanadinana fa famaliana ny fanontaniana. Tandremana tsara ny taratasy fanadino mba adio, mba ilamina, mba hisy drafotra mazava. Raha ilaina dia tsy pihana ny lohateny sy ny atsipika ambany lohateny. Atao tsara tarehy, tsy asiana kosikosika raha azo atao. Satria iny dia efa azonao isa amboniny zany. eo ampiandrasana fanadinam-panjakana manantena ny eo anivon'ny ACEEM fa hitondra vokatra tsara sy hanampy ireo mpianatra anatrika hampatokina ny fanadinana ity velaran-kevitra ity. Ho an'ny ACEEM ihany koa dia ny fahombiazan'ny mpianatra dia tsy voafetra amin'ny fahalalana an-dakilasy ihany fa miankina ihany koa amin'ny fahavononana ara-tsaina sy ara-batana hiatrehana ny fanadinana. Hitay anareo aneny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hamindra fosy hiantra anareo, hanandratra ny tavany aminareo ny tompo, hanome anareo fahombiazana sy fiadanana hatramin'izao ko mandrakizay.